tontolon'ny finoana kosa no entinao anao anatin'reto fanadidina manaraka ireto. Fety rososona no ankalazain'ny FJKM Faravohitra Avaratra fitahiana ka raha ampitso asabotsy no anatanterana izany izay tarihin'ny Synodam-paritany Arivo Avaratra. Mankalaza ny 10 taonan'ny fiaraha-miasan'ny FJKM Faravohitra Avaratra fitahiana sy ny 15 taona na ampitandrina n'Andriamatoa Ravelona Antenaina Andrianjafy mivady ny fiangonana. Ny asabotsy izao no ivon'ny fankalazana izay tarihin'ny Synodam-paritany Arivo Avaratrano manomboka amin'ny 9 ora sasany ny fotoana. N'Andriamanitra lehibe tsika riavana fa tonga ny fotoan-dehibe eto amin'ny FJKM Faravohitra Avaratra fitahiana dia ny fotoana ankalazantsika n'Andriamanitra noho ny 10 taona ny araha-miasa ary koa ny 15 taona na ampitandrina ny Andriamatoa Ravelona Antenaina Andrianjafy mianakavy. Izany dia ho tanterahantsika ny asabotsy 9 Desambra ho avy izao fa ny pompivavahana tarihin'ny Synodam-paritany Arivo Avaratrano ary koa ny 7 Desambra andro alahady dia fa ny pompivavahana natokana ho antsika mpianakavy finoana rehetra, zanaka ampielezana ary koa ny taranaka rehetra ity Faravohitra Avaratra. Arak'izany ariavana dia asaina isika rehetra ho tonga hifanotrina amin'izany fotoan-dehibe izany eto amin'ny fiangonantsika. Ny teny fanevana entsika tamin'izany moa dia ny hoe sambatra izay novidinao ka ampanatoninao hitoetra eo ampianjanao. Ny alahady amin'ny 9 ora sasany ihany koa dia izy ny fiaraha-misakafo ny fiangonana sy ny zanakam-pielezana aorian'ny fotoam-pivavahana izay hanomboka amin'ny 9 ora sasany. Amin'ny fotoana io no fametrahana ny tsangam-bato 10 taona.